Ny ampivalo ireo olona fantatra fa mitondra ny tsimok'aretina koronavirus eto Madagasikara, hoy ny profesora Ianta Marie Daniel Volodidiny, mpitondra tenin'ny toeram-pibaikona ny ady amin'ny valanaretina koronavirus, Androany Zoma. Ireo ny taremarika valin'ny fitiliana natao omaly 7 Mey tamin'ny 8 maraina hatramin'ny 9 monina ny eto Masina avokoa ireto olona vaovao voatily fa mitondra tsimok'aretina koronavirus ireto. Raha totaly dia tafakatra 7,3 ireo vao marina fa tratra ny tsimok'aretina koronavirus eto Madagasikara. 920 amin'izy ireo dia mbola manaraka fitsabonany amin'ny tobim-pahasalamana ary 10 kosa no efa sitrana ka tafiditra ao anatin'izany ilay zazavavy 9 volana tany amin'ny renivohitry ny faritra Atsinanana. Nilaza ny fomba fahitany ny vokatry ny fitiliana ireo olona iverana no mitondra ny tsimok'aretina koronavirus na aberesaka tatoato ny Institut Pasteur de Madagascar. Nanambara ny professeur André Spigel, lehibe ny tisam-pandraraha ity Androany Zoma, fa fiparitahan'ny singa mitondra tsimok'aretina ambony dia ambony tamin'ny santionany nalaina tamin'ny olona mitondra ny tsimok'aretina koronavirus iray no niteraka ny tahan'ny vokatra niakatra ho 7 Ny fitiliana teo anelanelan'ny 4 sy ny 5 volana mena vao resaka teto. Nanitrikitrika ny Institut Pasteur de Madagascar fa voaza ny fepetra momba ny fahasalamana sy ny fiarovana no raisin'izy ireo tamin'ny fataterana ireo fitiliana natao. Nanizingizina koa ny professeur André Spigel fa manana ny fahaiza-manao ny fitiliana ireo mpiara-miasa aminy. Teraka resabe teto amin'ny firenena ny vokatra navoaka mikasika ny fitiliana teo anelanelan'ny 4 sy ny 5 volana Mey. Tsy nisalasala ny lazany ihany ny governemanta mahakasika ny vokatra sy ny fepetra manodidina ny fitiliana. Ny praiminisitra Christian Tsay dia nitaky fanadidina mahakasika ity tranga iray ity ary mampamerina ny fitiliana natao tamin'ireo vanim-potoana voatondro. Namoaka ireo totanisa tao aorian'ny famarana ny lisam-pifidianana ho an'ny taona 2024 ny vomera mahaleotena mikarakara ny fifidianana na CENI Androany Zoma. Mitotaly 730 sy 9 alina sy 3 hetsy sy 10 tapitrisa amin'izao fotoan'izao ireo olona ao anatin'ny lisam-pifidianana no avaozina. 7 senjato sy 4 alina sy 5 hetsy no isan'ireo mpifidy vaovao nampitsirina tao anatin'ny lisam-pifidianana. Ny lisam-pifidianana nofarana ny 15 Mey 7 tena ahitana mpifidy 3,7 sy 9 alina sy 4 hetsy sy 10 tapitrisa. 7 sy 3 sy 4 alina sy 4 hetsy no mpifidy no isorana tao anatin'ny lisitra noho ny antony maro samihafa. Teraka resabe ny isan'ireo olona nolazaina fa voasoratra indroa tao anatin'ny lisam-pifidianana ny volana marsa teo. Nilaza ny CENI fa laharan'ny karapanondro niverina indroa no antony io fa tsy zavatra hafa akory. Nanamarika koa ireo tompon'andraikitra tamin'izany fotoana izany fa efa tamin'ny taona 2022 no efa nisy izany toe zavatra izany.